no ny fatogavany asaramanitra indrindra dia nisy ny fizarana vary ho an'ny mponina tao Andohatanjona Itaosy ny 20 Jona lasa teo. Ny antoko HVM Atsinondrano no nanao an'izao hetsika fitsinjovana ny mpiarabelona izao. Nisitraka izany indrindra ireo be antitra sy sahirana tao an-toerana. Olona mahery ny 500 avy amin'ny fokontany maro ao amin'ny komina Andohatanjona Itaosy no nozarana vary teny an-toerana ny 20 Jona lasa teo. Ny avy amin'ny antoko HVM Atsinondrano no nanatanteraka n'izany fanomezana vary izany mba entin'ireo vahoaka ankalazana ny asaramanitra ao anaty fahamendrehana. Isan'ireo nahazo an'izany vary izany ny be antitra sy ny sahirana tao amin'ity komina ity. Tanjona rano fanazavana voaray ny anampiny sy anaovan'ireo olona fety ao anatin'ny fitoniana ary koa entina maneho ny fizarana fitiavana avy amin'ny mpikarakara n'izao fotoana iray izao. Etsy ankilany dia naneho ny hafaliana ireo nandray ny vary ka nisaotra erapo eratsaina ireo malala tanana tsy nanadino azy ireo amin'izao asaramanitra izao. Ankoatra ny fizarana vary dia efa betsaka ireo asa soa izay nataon'ny antoko HVM tety Atsinondrano sy teto Andohatanjona manokana ary Itaosy sy ny manodidina.